Ijanony eo amin'izay resaka pejin'ny fambolena sy ny fiompiana izay hatrany isika dia niaona tamin'ny minisitra misahana ny fambolena sy ny fiompiana androany ny Masuivu Vietnam miasa eto amintsika. Voaresaka nandritra izany ny lafin'ny fiara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny fambolem-bary eto Madagasikara. Isy ny fananganana memorandum d'accord eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena vietnamiana mba ho fampandrosoana ny fifandraisana sy fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Io no nivohitra nandritra ny fiaonan'ny ministra malagasy misana ny fambolena sy ny fiompiana sy ny Masuivu ny Vietnam miasa eto Madagasikara famonina zy Mozambika. Nijerena an'ireo fomba maro samihafa ahafahantsika zany ahafahan'ireo firenena rotota mifanampy amin'izany fahandrosony ny fambolena sy fiompiana zany satria raha ohatra ka tany amin'ny taona 5-6 taona 80 tany dia mitovitovy ny firenena ny toerana nisy an'ny firenena vietnamiana sy ny firenena malagasy raha ny fambolena sy fiompiana ny resahana raha tsy hiteny afaka ny varitsika fambolem-bary mitovitovy tamin'izany ny vokabary indrindra fa amin'ny taham-pahavokaran'ny vary na ny dedidina ny 2.5 taona isaka ny hektara ny vary vokatra amintsika miteny zao ry zareo any amin'ny 7 vary 10 taona isaka ny hektara isika nefa mbola any amin'ny 2.7 taona isaka ny hektara ka izay indrindra no raha zay ny lafin'ny fambolem-bary ndresantsika fa raha ny lafin'ny famokarana hafa anisan'ny lehibe eo amin'ny arikarian'ny zareo any Vietnam ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana. Efa nisy ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta tany amin'ny taona 80 tany raha nambarany ministra androany fa zao kosa dia averina sy ho atevenina izany. Anisan'ny firenena efa lasa lavitra misehatra ny fambolena fa indrindra ny vary ry zareo vietnamiana.